azy dia misy tantara kely ty hoe misy rangahy anankiray tsy te hivavaka mihitsy izy ary manohatra mpanompon'Andriamanitra foana izy isaky hoe mitoroteny dia le manohatra ireny mahita valo foana. Izy amin'izay izy le mpanompon'Andriamanitra mantsy anazy hoe vavahy ianao rahalahy efa akaiky ny farany. Za pastera adiny iray tsy hahatongavan'i Jesosy bebaka. Izay no nitenenina. Tsy maninona zany fa zay zany ny ao am-ponsy dia tsy maninona. Mahay amin'izay nefa ny tranon'ny ranamana may daholo ny entany tao an-trano. Dia niazakazaka tany amin'ny pastera izy mantsy amin'ny pastera hoe pastera may daholo ny entako rehetra, may ny trano izy navaly pastera anazy hoe maninona raha adiny iray mialohan'ny tsy hamay ny trano no navoaka daholo ny entany. Nanomboka teo ilay olona niova fosiny ohatr'izany. Dia hitantsika hoe misy zao be dia be moa miteny efa aiza ihany Jesosy zany fa efa mandeha any izany toroteny izany hoe izao hoe ho avy Jesosy nefa mbola tsy tonga foana. Eny ho avy tokoa izy amin'ny andro tsy ampoizina. Ahoana moa ny ampoiziny ity lehilahy ty may ny tranony dia tsy nomana izy adiny iray mialoha ny taonany entany. Fa ny ahafatongavan'Andriamanitra zany dia tsy ampoizintsika mihitsy. Izay mahatonga antsika hoe miambina foana isan'andro. Satria indraindray miandry tsy ampoizintsika tonga tampoka izy dia izay vao hoe araka ny teny ery ambony ery izay tsika voana amin'ny teny hoe tsy sitrako izao ohatrany hoe tsy sitrakontsika mihitsy no any amin'ny hafa be fa indraindray miandry tsy ampoizintsika mihitsy. Eo tonga Andriamanitra. Indrindra moa zaho sy anao dia mety matandrina ilay otangeza be na ilay tiako tenena hoe otangeza be, mety hoe mijangajanga, mety tandritsika izay, mety hoe mangalatra, mety voatandritsika izay, mety hoe be dia be mamono olona, adolona izany hoe fahotana tena apaty be, ireny mety voafehantsika ireny, mety hoe aza mangala-patiny mety voafehantsika izany, fa misy zavatra tena tsy voafehantsika. Dia ilay toetra antsika ao anatintsika indraindray tsy voafehantsika dia ilay madijiny, ilay fomba fiteny indraindray manafitohana ny hafa ireny, na ny fomba fijerintsika fotsiny ary dia indraindray manafitohana ny hafa, na fihetsiketsika fotsiny ary dia manao izay mampalahelo ny hafa dia ireny ilay tsy voafehafehantsika ireny, ilay madinidinika ireny. Nefa mitovy mamaky baonko sy mangalatra fanjaitra anankiray, samy mangalatra ihany izany. Toka hoe indraindray ireny tsy voafehantsika izany, indraindray mety hoe za mpanan-karena dia za tsy mila mivavaka any fiangonana ohatr'izao fa za ny international no mivavaka. Za rehefa ohatr'izao dia any fiangonana mba mandroso ny andehanako. Indraindray izany ilay tsy fanetretena, indraindray tsy voafehantsika. Nefa ny zavatra anankiray no any amin'ny ten'Andriamanitra ny izay rehefa ny vary rehefa tsy milatsaka amin'ny tany, rehefa tsy maty dia tsy afaka ny hamono mihitsy. Ianao izao amin'ity taona ity dia ety am-piandohana dia efa na dia kely indrindra aminareo dia mba mitondra amintsika rehetra hoe considéreo ny tenantsika. Tsika tsy mijery amin'ny tontolo ara-panahy dia tontolo ara-nofo be fa amin'ny ara-panahy hoe ianao hazon-geza be, tena hazon-geza be ianao dia ny taona 2022 iny ianao anisy nanapaka, tapaka ny hazonao fa fakanao tsy miala, fakany tsy miala fa le ata nisy nanapaka teo nefa ianao naty mamohy be iny tapaka teo fa ho avy fotoana ranomorana dia amondry mpandeha indray ianao ohatrany misy hitanao izao anatin'ilay hazo miverina vaovao tsara be indray dia mamohy amin'izay. Ka tsika raha tsy efa maty ohatr'izany mihitsy tsy halala hibebaka, tsy halala hitobika amin'Andriamanitra. Misy olona raha tsy efa voadona amin'ny fiainana tsy handeha fantatra an'Andriamanitra izany mihitsy ary tsy hatakatra izany hoe amin'ny fomba ahoana ireny hahatongavan'Andriamanitra hoe tsy akory hoe nisy accident tery dia efa ho avy Jesosy. Araka ny tenin'Andriamanitra teny dia miteny tsara mikamba ny rao mitambatra io rao anio izy maizina ny masoandro, maizina ny kintany, maizina ny volana. Izany ny tena hoe fiaviana hitany rehetrarehetra mihitsy izany. Fa ilay makatsikelikely iny mbola tsy hitany, tsy fantany sasany iny fa amin'ny fotoana ohatr'iny tena ho avy Jesosy. Avy tsy ho ela tokoa izy, tsy hoe angano izany fa tena ho avy izy. Anazy anie ty tany ity, izy namboatra an'ity
ohatrany zanaka sy ray aman-dreny nametraka ny zanany taty Madagasikara nareo ohatra dia ho avy ny fotoana tsy maintsy mbola oty fa tsy hipetraka ny mandrakizay mihitsy ankoatran'ny hoe misafidy ny findramonina indray ny hafa fa ho avy ny fotoana tsy maintsy mbola ho avy etỳ amin'ny vady aman-janaka aty indray ho avy etỳ amin'ny ankonana indray fa izay hoe ho avy Jesosy etỳ amin'ny fahafolo moa minaran'i Jesosy hoe mpitory-teny mitady ahita teny mahafinaritra ary izay mahitsy no voasorana da teny fahamarinana be dia be zany indraindray amin'izao fampianarana tena be dia be manimba sain'olona indraindray hoe izao mety izao marina izao no tokony atao izao tsy tokony atao efa dia ray ihany izay nge mahakamo an'ilay fotoana izao hoe fiangonana samy fiangonana dia mifankahazo fa vavaly ray aty tena tsy mety mihitsy aloha raha tiana raha ohatra hoe mahery teniko izay na za zao nisy fotoana koa mba niteny ohatr'izany ihany efa mifona tamin'i Jesosy hoe tena tsapako Jesosy fa tsy mety ilay izy fa fomba fivavaka ilay fiangonana tena tsy mety mihitsy aloha ekena fa misy tsy mety fa tsy fantatsika ny tena ao anatiny ao izay ny tsy tsaratsara antsika ny fomba fivavahany hafa makamo an'ilay nge fanetsika amin'ny fiangonana ray manontolo hoe aty milaza ny tena no marina daholo aty ny tena marina misy fiangonana izay moa aty tsy tonoko fa mina fantatra ao izay tena mahasamy teny mihitsy hoe fiangonana rehetrarehetra tsy hisy voavonjo fa ny amin'ny hafa be daholo fa ny anazy any ny tena marina tena mahasamy joro vavolombelona mihitsy ny amin'izany ka amin'izao mifaneja misy an'izany moa hira voakany ihany teo izay moa ohatrany hoe misy hoe nisy hitatsika mba ny hirany pepesena ny nalaza be dia tsy atao ny fiangonana atsy fa tsy mety ony be fa naratsy ohatr'izany nefa lalana ray ihany no andehana dia ho any an-danitra ohatrany hoe eritrereto izany raha tsika izany fiangonana izany ohatrany hoe fiara anankiray mitondra olona be dia be dia fiara anankiray totsika ho any Toliary tsika Toliary daholo tsika dia ao anatin'ny tômôbily io miteny daholo ny olona ao or chauffeur aty ny lalana dia akaiky tena ratsy ny lalana iny tena zany resiko ohatra izay lefa miteny daholo ny olona ao anatin'ny tômôbily io miteniteny chauffeur io fa ny hafarany varina ny akady manaiky fotsiny izay hitondran'ny chauffeur anao izay le hoe manaiky mpitondra manaiky mpitondra atao anaty tômôbily hoe ty tômôbily iny le chauffeur miparika hoe aty dia tonga any tokoa ianao fa amin'izao mpino mihitsy indraindray tena teniteny pasteur manozana manaratsy mifosafosa fosafosa-panompon'Andriamanitra ihany na tena tsy mety ny ataony profety ihany izao ihany tokony tsy fampiteniteny ohatr'izany mihitsy indrika fa izao amin'ny faran'izao satria lalana ray ihany no andehanana ataontsika moa anatin'ny tômôbily anankiray misy miady fandrinkom-bolo tena hoe fa nitsakitsaka tena famonjy tsy lasy ny tômôbily iny mijanona mihitsy mijery izy ale miady aby dia ohatr'izay fiangonana rehefa misy miady ao rehefa misy zavatra mikorotanao tsy androso izany ny fiangonana iny fa dia mijanona eo zany ireglen'le problème elo milamina izay vao mandeha indray ny tômôbily ka aoka tsy toy izany zao sy anao misy ihany koa anatin'ny fiangonana anankiray hoe fankahala ny ataon'le dekona ray iny ny ataony amina dia tena tsy mety mihitsy ohatra hoe za zao miteny ato hoe ny ataon'ny mamanay reto dia tena tsy mety mihitsy aiza ve dia izao foana ny tenina aiza ve dia izao foana dia rehefa miala amin'izay izy dia mampalahelo mihitsy ny raha vavy iny teny miala dia aveo tamidamba izy hiditra ohatra izay ny amin'ny ato fa za tena hitan'izay taminaty fiangonana fosafosaina tsy mety ny ataony ohatr'izao nefa rehefa miala amin'izay izy satria matoa zany izy fosaina matoa izy tenitenenina dia tsy tiany izy izay dia aleo ny miala efa indray tambatamba izy mivereny aza mitserisefa faniny aza amin'ny ohatr'izao nefa ndelele toetra kely ndraindray tsy voafehintsika ireny fa sao tsika mieritreritra hoe rehefa mivavaka dia zange tsy mamono olona zange tsy mangala-babiny zany tsy mivariteny dia eo any an-danitra fa ndraindray hoe misy zavatra kely tsy voafehintsika mihitsy le izy mety hoe fomba fiteny dia mandratra ny fon'olona anankiray dia ianao tsy mifono aminazy akoriny dia any am-pony iny dia malahelo izy amin'iny dia izay indraindray tsy voatandritandritsika amin'izay indraindray fa mety hoe anampivady ary io za tena hoe mpanetretena fa izay mivady isaka ohatrany hoe misy taloha izy rehefa ohatrany hoe tezitra amina dia 3 andro 4 andro izy tsy dia miresaka amiko fa monjimonjy fotsiny dia anontaniana vao mamaly izy ilay zavatra ohatr'izao iny dia mamaly
fa avy eo izy tsy mba miresaka zany ohatr'izao tary za ohatr'izao tary tena hoe saorana an Jesosy zany tena hoe nisy zany tao ambadika zay nisy ankoho joro mitondra mibavaka tena hoe na misy ady ary tena tody eo ihany dia miresaka hoe zafady raha nana fotoananao zavatra nataoko teo indrindray moa hitanareo amin'ny vehivavy indraindray mbola monjamonja zany tsy manino nefa maninona be le any aoko zao fa zany tsy manino amin'io fa natezitra na kely fotsiny zany dia indray dia lasa lava be indray le izy avy eo fa le toe-pontsika zany mila amboarina eo anatrehan'i Jesosy indrindray le fankalana olona zany dia efa bana tidirana any an-danitra zany ohatran'le mpiravavy anankiroa miady fioko hoe ty anady tsy azo ampiasainy ty dia inona hoy zany mitantara hoy fa ohatran'ny mba ohatra azo raisina ihany koa le izy za tsy ampindrana fioko andry dia fioko iny lasa nampiady an zareo dia fampamomono tamin'iny dia maty ny anankiray le tena tompon'le fioko dia inona hoy tsy nidirana any an-danitra le fioko nibahana anazy tsitsitra tany an-danitra inona raha tsy sainana azy tamin'ny olona dia mibahana ny fioko izy tsitsitra tany an-danitra fa tany amin'ny hafibe fa indraindray le zavatra tsika ananantsika reny indraindray nibahana tsika mety hoe sarotontsika manana trano dia bahana ny tokoa lasa tsy tafiditra any an-danitra satria tsisy fanetrentena ao ka le toetra vaventy fahotana vaventy be lengeza be le tsy voafehanao fa le madinidinika tsy voafehy na mpanompon'Andriamanitra re tsy mahavoafehan'ireny fa na fitsiriritana ao ekena ozy izy ten'Andriamanitra hoe mitezera ozy izy mahazo tezitra daholo ny fa azo atao tratra masoandro miletika mahazo mitezitra ianao fa aza manota ihany koa tsy raisina fahotana be le akatezerana afaka sarotiny amin'ny zavatra anao ianao fa misy fetrany le fahasarotanao amin'le izy avatra ny ity kosa fe fidinao lafo dia tsy ho sarotiny ianao fa tsy zavatra rehetra dia mahasarotiny daholo dia lasa ananana toetra hafa mihitsy le izy aoka ho voatandritsika manomboka izao satria miandry fiavian'Andriamanitra tsika misy inge araka ny teny tompo hoe vady miara-matory dia tsy hitandray olona miaraka eny an-dalana dia tsy hitandray satria tsisy mahafantatra ny fiavian'Andriamanitra tokoa na izao na ianao enina Jesosy tenany ary tsy mahafantatra fa Andriamanitra iray ihany no mahafantatra aoka zany aiambiny toetra lehibe fahotana lehibe hoe efa voatandritsika fa le madinidinika indraindray tsy voatandritsika ireny dia reny ihany indraindray no mibahana antsika tsy handroso amin'ny ara-panahy mety miezaka ianao tena vavaka ianao Andriamanitra araka ny tenin'izay olona anankiray izay hoe raha ny vavaka nataoko mila efa hivoaka tany tsy nilemako izy fa tena vavaka eny mety tena vavaka ianao fa mety misy zavatra tsy piatsika indraindray mety misy zavatra tsy vitantsika manohatra anazy dia lasa fahalotoana ao anatrehan'i Jesosy nefa izay fahotana rehetra dia mitovy eo anatrehan'i Jesosy fa milahatra kosa nefa ireny rehefa le makany amin'ny hafibe fa tsy hitantsika ngamba fa ny apokalipsy ihany hoe ny mpamono olona dia ny ohatry milahatra le fahotana hoe tia mandeha voaloha dia tia mandeha maka tia mandeha voaloha tia mandeha faharoa ka mitovy daholo rehefa manota aoka tsy ao anatin'izay mety olombelona ianao olombelontsika mety lehiray tsy mahavoatohatra fakapanahy fa mangataka amin'i Jesosy fa Jesosy koa mba tratra fakapanahy ty ambony tany anatin'ny fahadianina izy no teneny hoe vadio mofo ny vadio iny tena okazion be koa zany hinana mofo tena tsapan'i Jesosy zany mety indraindray ianao tratra fakapanahy mangatahany Jesosy tsapan'i Jesosy zany mety maratra ianao Jesosy koa efa naratra aoka zany manomboka izao zany tsika mba havoafehan'izay toetra fahotana majinijinika izay toeriny reny hiala amintsika ireny satria miandry ny fiavian'Andriamanitra izany ohatrany hoe miandry ny fiavian'olona tena tianao zany hoe ho avy izao i mamako ohatra tena manomakomana ho avy ny fotoana ody izy mandana tsirairay aty mety hoe ody dia manomakomana vady aman-janaka ho avy izy ho avy neny ho avy tantiny ho avy izy dia manomakomana zavatra be mihoatra lavitra no izay na Jesosy ohatrany ilay hiteraka mbola tsy voaray volana akoriny dia efa mividanana zavatra kely fa miomana zany miomana ohatrany hiteraka ianao dia fa eo ny lamban-jaza andraisana anazy efa eo ny rehetrarehetra andraisana anazy ohatr'izay koa le mihoatra lavitra n'izay no miandry fiavian'i Jesosy ohatrany avion anankiray tsy midiny eo zany raha tsisy pista mirehatra eo tsisy jiro hidinana eo aiza mirehitra
Satria rehefa misy fanoharana be dia be ty ambony tany ka mihoatra lavitra n'izany n'Andriamanitra miomantsika mbola tsy tara fa dia n'izao tsika dia efa miomana tsy fantatsika ny andro ahafatesantsika hoe amin'ny fotoana ohatra ny ahoana na anaty matory dia tsy ho fotsony na mitsangana dia mipetraka dia izay dia ozy izy ny dokotera mahita ho tenenina hoe areti-po ilay izy efa tsy fantatry na dokotera tsy mahafantatra na tena tonga teo aminy Jesosy nakanaza fa miambena foana tsika isan-kariva manana fiainam-bavaka ilana rehefa ihany koa hoe mitory-teny mananatra ny hafa araka ny ten'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fahamarinana tsy manaratsy hafa aoka hoe manomboka androany na za koa voateny ao anatin'izay hoe tsy aza manaratsiratsy hoe fiangonana afa-tsony fa izay ivavahantsika atsaina fotsiny fiangonana izay misy atsika dia mivavaka amin'ny fahamarinana dia izay fa tsy mankala ny hafa ary fa lasa tsy tody hiaraka ao any an-danitra anie tonga any olona iona dia amin'ny fomba ahoana no tsika ohatra ny mankala ny ary ambady ery dia tsy ampiarahan'Andriamanitra amin'izany mihitsy tsika na tsika ny amin'ny hafibe na any paradisy tsy fantatra izay misy atsika satria ho latsidinao izy teny ambony tany ko ampiarahako aminao izy etỳ an-danitra. Inona fa nandray ny anjaranao tao anatin'izay dia samy hita i Jesosy daholo.